Fifaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no androsoanao tokantranonao mity zoma alina ity araky ny nampanantenaina moa dia hiaraka eto isika atao anatin'ny fandarana sahilasy zao isaky ny talata sy ny zoma toy ity anio ity. Toy ny mahazatra raha ako manolotra foana ihany koa ny fandarana amin'ny namana Clémence Raharmirina. Miaraba Clémence. Miarabanao namana Lilira Faralahy, miarabantsika rehetra. Manaraka tsy tapaka ny fandarana sahilasy zao eto amin'ny MPS TV, eto amin'ny MPS Radio ary isika rehetra izay manaraka any amin'ny tambazotra tserasera ihany koa. Hiditra amin'ny tapany voalohany amin'ny fandarana avy hatrany isika Clémence ao aorianan'ity faingo ity. Isatarantsika ary ity tapany voalohany ity satria moa ny fandarana dia natokantsika aloha ifampirisahana mikasika ny ity fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ho avy ity. Misy an'ny vaovao, tranga vaovao tatsy Mahajanga izay no resantsika amin'ny vahintsika, efa nampahafantarina antsika moa hiady ny vahintsika ao anatin'ny tapany voalohany. Miarabanao aloha hiada dia resantsika avy hatrany ny zavatra nitranga tany Mahajanga rehefa avy eo. Ia dia faly miaraba ny mpanaraka n'ity fandarana ity dia faly miaraba nareo rovavy eo Mbakomanina ny firariantsio rehetrarehetra eo ary miaraba ny ekipan'ny MPS ary dia misaotra amin'ny fanasana. Araka ny teneniko teo hiada nisy ny vaovao niparitaka efa nandeha tamin'ny fampahalalam-baovao maro samihafa ihany koa mikasika ny tranga izay nahazo ny candidat ny firaisankina any Mahajanga dia tsy inona fa ny hoe nahita, nahatratra, naharay feo ministra anankiroa en gouvernement nanao fampelezan-kevitra ho anna candidat mpanjakana, candidat ny antoko amin'ny fitondrana tany an-toerana. Manahoana ny fahitany adany ireny vaovao ireny, inona ny tokony ataon'ny senia na ny voamera malotena amin'ny sana fifidianana mikasika ny tranga tahaka ireny. Nandritra ny fifidianana rehetra nisy teto Madagasikara aloha hatramin'izao, indrindra fa ny faraparany teo zany tamin'ity 2009 fanakaty ity dia tranga mpiseho foana hoe mampantany ny candidat mpanjakana ny olona miasa mpiasa-mpanjakana rehetrarehetra eny amin'ny distrika sy ny région rehetrarehetra ireny. Fa tamin'ity ndray mitoraka ity kosa dia isorana lehibe fa dia nisy mihitsy ny fahasahiana ray aman-dreny lehibe mihitsy nampiseho nampiariary fa tena misy le zavatra ary nijoro izy na dia ho fantany arany fa tena mbola ny fanenjehana araky ny lalàna eto amintsika moa zany dia mbola goragola ihany ary hitantsika fa ny senia hatramin'izay dia tsy manatanteraka ny tena hoe fanenjehana n'ireny asa ireny zany satria raha misy zavatra mitrangoatra ireny dia anjaran'ny senia zany no manenjika ny ireny zavatra ireny. Tsy mbola nahitantsika hatramin'ny androany aloha fanenjehana toe-javatra toy ireny fa asa amin'ity indray mitoraka ity nahoana no tokony ho ataony. Araky ny teninao teo hiada ray aman-dreny be hoy isika teto amin'ny firenena no nahita an'izany zavatra izany fa te hanontany hoe tranga ny zavatra mety hitranga koa hoe olom-pirenena tsotra mpifidy no mahazo zavatra tahaka ireny miaraka amin'ny pirofo. Inona zany ny zavatra azony atao tena le pratika mihitsy ny tiako anontaniana hoe io misy olom-pirenena ray mahita zavatra tsy mety mahita ohatra tompona ndraiky mpanjakana izay mampirisika hifidy sahady ny candidat mpanjakana mahazo pirofo izy mety mahazo vidéo mahazo inona ny afaka ataony ary fanontaniana anankiray fampitoziko amin'izay dia hoe iza zany ny rafitra tena afaka miroso makany amina disqualification ana candidat rehefa tena hita sy voapirofo ny tsy fanarahan-dalàna anatina vanim-potoana tahaka izao. Ny tena marina tena tsara dia ireo ataontsika hoe fiarahamonim-pirenena zany indrindra fa ireo misahana amin'ny hoe fandraisana anjara amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana dia tokony manana andraikitra ngezabe amin'ny fitsangan-javatra toy ireny satria izy ireny no afaka mijoro ka raha misy olon-tsotra zany mahita n'ireny toe-javatra ireny dia afaka mifanantona amin'ireny association ireny izy zany amin'ireny fiarahamonim-pirenena ireny mba misy fiaraha-miasa zany amin'ilay satria ny lalàna eto Madagasikara dia mbola manahirana amin'ny fanaraha-maso le fitadiavana pirofo. Izay ny tena olana eto Madagasikara satria rehefa mitory anao dia tsy maintsy mitondra pirofo kanefa ilay zavatra efa lasa dia lasa ohatrany hoe ny sary ve tsany feo no entinao any izay lavy ny fitsarana koa nefa ny fitondrana ireny pirofo zany dia zany no manahirana atsika eto fa ny tsara tokony misy vondron'olona mihitsy zany mijoro dia manara-maso any ireny zavatra ireny mila atambatra zany ilay fitoriana raha ohatra ka tena ana dia fijoroana vavolombelona zany no afaka atao amin'izay fotoan'izay. Ianao moa hiada manam-pahaizana momba ny resaka fifidianana efa andresana ihany hoe niofana momba ny resaka famolavolana lalam-pifidianana ianao tany ivelany tany mikasika an'izay zava-nitranga tany ivelany izay indrindra ny tiako ametrahana fanontaniana hoe raha mitaha amin'ny eto amintsika satria mantsy ny senia marina fa lazaina fa indépendant na hoe mahaleo-tena kanefa hita aloha tao anatin'ny fifidianana tany aloha rehetrarehetra fa tsy dia tena izay loatra no tranga misy. Manahoana ny rafitra mikarakara fifidianana ny ivelany izay tokony alain'ny rafitra mikarakara fifidianana eto amintsika tahaka.
raha tena ampitahainy aloha de tena hoe lakana zatra zany, ary mety tsy ho lakana sy zatra tsony fa tena mety hoe zatra sy vedety mihitsy zany le fahasamihafan'izy ireo satria ny zava-misy inga de zao tsy indépendant le CENI ato amintsika, ny antony de hoe itsika zany raha mangataka an'izany indépendance zany ho an'ny CENI dia tsy lay hoe akory no hoe tsy fiezin'izany izy fa fiheziny lalàna izy na indépendance fiheziny lalàna izy fa tokony tsy afaka manana accès amin'ny fanapahan-kevitra rehetrarehetra na ny processus rehetrarehetra ataony ny fanjakana. Eto amintsika nefany ny fanjakana no mametraka an'izany zavatra zany ho arahany CENI, izay zany tsy mampety an'le izy io. Zay le mahatonga anay foana amin'ny teny hoe tokony isin'le code électoral misy lasitra zany ahafahany CENI miasa araky ny tokony izy araky ny fa raha tsy zany de mivoavoatra. Fa ny tena marina ny any ivelany any lalàna no mifehy ny olona miasa ao anatin'ny commission électorale fa tsy tendritendrena fahatany ohatran'ny tsika tony hoe ny président manendry an'izao, ny anona manendry an'izao. Rehefa ny président manendry olona ao de manana influence izy zay ao am'le izy. Fa tsy tokony ho zany, fa tokony araky ny asa zany le izy. Ny faharoa mitovy mitovy zany ny zo ananan'ny candidat rehetrarehetra sy ny mpiasan'le mpikarakaraan'le fifidianana ao anatin'ny fitantanana an'lay fifidianana, manana accès ngeda be mihitsy zany ny candidat rehetrarehetra ao anatin'ny fitantanana ny fifidianana, tena manaraka tsara, tsisy hoe secret an'ny fanjakana sy ny CENI ny fitantanana ny fifidianana fa tena manana accès tsara mihitsy ny ana rehetrarehetra ary manana fanapahan-kevitra ngeza be ny solotena ny candidat ao anatin'lay fikarakarana ny fifidianana. Ny dikan'izany tsy misy zavatra miafina ho an'lay candidat na ilay solotenan'ny candidat ao anatin'ny fitantanana ny fifidianana, ny fizotro ny fifidianana rehetrarehetra misy eo, ary izy afaka tonga dia manao interpellation mihitsy any anatin'ny fanomanana ny fifidianana fotsiny, na any am'reny fanomanana an'reny liste électorale sy anina reny any de efa manana accès ny solotenan'ny candidat. Indrindra ny parti politique eto amintsika tsy manana an'izany, tsy tafiditra anatin'izany tsika ny avocat sy ny anona ndray ary tafiditra fa ny parti politique tsy tafiditra am'izany nefa ny parti politique ny tena tokony anina anjara andraikitra voalohany amin'ny fifidianana misy eto. De izy zany tsy hoe voatery hoe candidat vao afaka miditra amin'io fa tokony manana solotena mihitsy ny parti politique ao anatiny ao manara-maso ny fanomanana rehetrarehetra ny fiaraha-miasa fanomanana rehetra amin'ny fifidianana. Tsy azontsika nalova-potsiny moa zay satria misy ny tranga tany Mahajanga iny fa ndao aloha zatsika izay teboka zay fa hiditra amin'ny teboka manaraka sika izy ity de tiako resahana lavalava Risda satria zao be de be zany ny olona niova hevitra tao ao hatramin'izay de nanamarika foana ilay atao hoe majorité silencieuse na ilay olona maro be tsy maneho hevitra. Io moa zany le isan-jatony ao anatin'ilay tany mpifidy tsy tonga mandeha mifidy. Eto be de be nefa miova hevitra sy tapa-kevitra resy lahatra hoe fotoana amin'izay zao anehoako ny safidy iverina kely satria anontany le resaka fepetra takina mba ahafahana miditra ao anatin'izy mpifidianana aminao da rehefa avy eo fa alohan'izay andao tena hoe ampatsahivina tsara ny olona hoe inona tsara zany le tena mahazava-dehibe ny fifidianana tahaka izao. Ny fifidianana be ny tanàna tahaka ity zany de zao tsy mitovy amin'ny fifidianana solombavambahoaka sy filoham-pirenena fa tena le be ny tanàna zany de olona eo akaikinao eo no fidinao, olona hiara-iaina aminao isan'andro no fidinao, olona me copie na anao ny kara-panondronao na anao ny fanamarinam-pahaterahana eo aminao na fanamarinam-pahafatesana eo amin'ny manodidina anao hanao ny etratranonao eo amin'ny manodidina, zany ny olona ataonao be ny tanàna hiara-iasa isan'andro aminao eo. Tsy mitovy am'reny tsy resaka politika mihitsy zany no tokony hijerevana azy eo fa tena le resaka hoe ty olona ty manana afaka iaraha-miasa zany afaka iaraha-miaina zany hitanao fa efa hoe manana traikefa afaka ho totovozina hitantanana an'ilay tanàna fa tena fitantanana an'ilay tanàna mihitsy no tantanany be ny tanàna ka akaiky kely eo loatra de zay no mahatonga le hoe tsy tokony ho disoa mihitsy ny olona tsy safidy mihitsy ny olona amin'ny olona ho apetrany eo fa ratsy zany de lasa handrakandrana ohatran'izay nataontsika foana hatramin'izay io de io handrakandrana rehetrarehetra io ny ahitantsika an'io hoe misy fitenenana matetika hoe rehefa tsy miaraka amin'ny fitondrana ny be ny tanàna de tsy mandroso le tanàna niaraka tamin'ny fitondrana nareo teo nandritra ny anina Tananarivo tena tsy afaka nandroso mihitsy ny ve sa hoe ahoana zay zany le izy tsy miankina am'izany io.
nisy ben'ny tanàna ange teo tsy niaraka tamin'ny fitondrana fa nanana nafahana nampandroso ny tanàna ihany izy na de lehilahy sy vehivavy ary le filoham-pirenena lehilahy izy vehivavy afaka nandroso ihany le tanàna zany zay zany le izy tsy misy ifandraisany mahitsiny zany ireny fa ny olana fotsiny amintsika de hoe ny vola tokony hita tanàna an'le tanàna zay anjara volan'ilay commune any amin'ny fanjakana kendainy rehefa tsy tiany androso ianao fanaizanina tsany rehefa olona manana traikefa mitatana an'le tanàna na tsy omeny ary iny vola iny ain'le olona foana mitatana ny tany le tanàna sy mampidi-bola sy mikarakara mifandamina amin'ny fitantanana rehetrarehetra eo no zany miteny amin'ny vahoaka aza de miditra loatra amin'ny hoe tena référence politika ny safidianina an'le olona fa mba fahafahany efa tena hoe hitanao fa manana traikefa izy sy ny olona rehetrarehetra manodidina azy afaka hanorevitra aminy amin'ny fitantanana an'ilay tanàna. Araka ny tenenao teo da zava-dehibe ilay fifidianana hoben'ny tanàna sy mpanolontsaina araka ny tenenina manalilira faralahy teo tsara ihany ampatsiahivina satria zava-dehibe tokoa ao anatin'ny fiatrehana fifidianana manakaiky vahoaka indrindra ity ny hoe afampahafantarana ny vahoaka hoe inona tokoa moa zany no tokony ataony raha ohatra izy ka te hitondra ny anjara birikina ao anatin'ilay fifidianana amin'ny alalan'ny latsabato kanefa tsy tafiditra izy ao anatin'ilay fifidianana dia misy fepetra maromaro tokony ho fantatra hoe iza daholo no afaka mbola misitraka an'izay fidirana ao anatin'izy mpifidianana zay ary makaiza sy makaiza izy mba tiako hitondranao fanazavana mikasika an'izay na manayata. Ya raha ny tena marina ny hoe misy resaka roa zany raha resaka hoe principe de droit zany no ny anankiray zany raha hoe raha état de droit Madagasikara de misy antony zany ahafahan'ny olona zany manao an'le ordonnance io zany rehefa ivelan'ny fisoratana anarana an-tsitrapo tahaka izao zany de ny voalohany indrindra zany aloha ny teneniko foana de hoe ny olona efa nisoratra anarana izy tam'le manana recensé izy tam'le fisoratana anarana kanefa latsaka tanteraka ny anarany rehefa nikatona le lista de manana droit plein droit mihitsy zany mangataka an'le ordonnance. Misy koa le olona le tratran'le hoe fahavazana lehibe ohatra na rary mafy izy na tratra nitondra-drano tany amin'ny toerana nisy azy na tsy nisy ohatra ny tany tsisy fanjakana tany amin'nisy azy tamin'ny fotoan'andro nanaovana le recensement na tsy nisy mihitsy fahatongavany seny lay mpikarakara ny fanoratana fifidianana teny amin'ilay tanàna tamin'io fotoana andro nanaovana an'io de reny olo reny zany azo lazaina fa manana zo feno angataka satria voaporofo mazava zany am'izao angataka an'lay fakana le ordonnance. Raha ny tena marina ny olona afaka nysoratra anarana ara-dalàna an-tsitrapo tamin'ny fotoan'andro tokony isokafan'le izy ka tsy nahavita zany de tsy tokony anana nefa no zany tsika eo amin'le hoe état de droit tsy de teny izay tsika fa rehefa tian'ny fanjakana sokafana io de misokatra de zao zany ohatrany hoe sokatra ho an'ny rehetrarehetra le fakana an'le ordonnance tsy maninona zany. Misy antony roa zany ny alo de tena teneniko mahitsiny hoe ho an'ny tany Afrika rehetrarehetra tany rehefa mifampiresaka de hoe misy alabato homanina am'zany fa ho atsika ndraiky kosany de hoe andao hentanina ara ny olona rehetrarehetra mba andeha zay mbola tsy tafita aka le ordonnance sarany fa tsy maintsy atao kosa de hoe raha manana fahasairanana le olona eo ampikarakarana azy manana fahasairanana le olona fa mety hoe lavy na le anazy noho ny antony tsy fantany mazava dia tokony manokatra zany tsika hoe toerana anankiray zany ahafahana andray an'ireo olonreo hanorona hevitra azy hikarakarana azy hanampiana azy mba hahafahany mirotsaka ho isan'le mpifidy ao anatin'le misy an'le ordonnance io zany fa akoatran'izay misy andraikitra lehibe tsy maintsy raisiny parti politika rehetrarehetra sy ny candidat rehetrarehetra na mialoha na mandritra ny fotoana ny fifidianana amin'ny fijerena hoe olona vaiza sao de andian'olona avy any ivelany any le mitondra ordonnance rehetrarehetra reny tafaritsoratra ao anatin'le lisy mpifidianana ary hita fa tsy olona mifoky tany rehefa avy eo de zany tokony andraisantsika fipetra sy fa mazava tsara. Iverenako kely ihany zay fa nyresaka andraikitry ny antoko politika moa ianao anatin'ity zavatra ity ny anivon'ny antoko-tiako Madagasikara moa zany de manana le atao hoe Govelec na le atao hoe gouvernance électorale ary io rafitra io zany no azony rehetra andehanana raha toa manao an'izay fangatahana ordonnance izay na feno ny fepetra rehetra kanefany manana olana amin'izay fampidirana anarana ao anaty lisitra izay de azo atao tsara araka ny fanamariana avy any amin'izy ireo ny manatona mitondra ny fitarainana na ny doléance zany eny amin'ny QG central
Bel Air apitaiko anjay afatra izay zany ho an'ity gouvernance électorale na Govelec eo anivon'ny antokotiko Madagasikara ity fa iverina hiada satria misy olona vao eto izy vao manaraka ny fandaharana. Eto izy resy lahatra sy taitra izy maheno antsika dia tena ataoko izay idirako andao aversika tany saina ireo ilay fepetra ary hoe inona sy inona sy inona avy ilay zavatra takiana ahafahana mahazo an'izay ordonnance izay. Koa ny farany. Tena marina nge ny fangatahana ordonnance anao zany de tokony hoe maka taratasy izy aloha any amin'ny fokotany mipetraka ao amin'ilay fokotany. Zay aloha fanamarinam-ponenana iny zany. De iny zany tokony metindray makany amin'ny CENI izy maka le hoe izy de tsy voasoratra anarana mihitsy ao anaty le fifidianana eran'ny Madagasikara. Fa tsy miaraka amin'le fotokopiana karapanondro tena entina foana satria iny manamarina hoe io ianao zany. Fa rehefa tonga any amin'ny CENI ianao de jerena hoe eran'ny Madagasikara ianao tsy voasoratra fa tsy hoe voasoratra tany ananiny ianao de hifindra ty ananina aty de ohatran'izany. De iny zany de rehefa omeny CENI an'inona zany de makeny amin'ny tribunal am'izay zany ianao de ny amin'ny tribunal première instance eny tokony zany manome anao. Iny nge ordonné manome baiko ny CENI izy hoe eny ary fa de soraty ary ao anaty liste électorale ty olona ty de miverina iny zay de afaka misoratra. Tsy tokony misy zavatra amin'ny 15 angamba ny farany. 30 novembre ny farany. Alohan'ny andraisan'ny namana Clémence Ranirina an'ilay fanontaniana manaraka mantsy dia izay indrindra le tiako lazaina inona le tranga mety iseho. Ny zava-misy zany zao tena hoe zava-miseho amin'izao fotoana resantsika izao dia ny hoe mahafeno an'ireo fepetra ireo le olona naka izy fanamarinam-ponenana ara-dalàna teny amin'ny fokotany mitondra izy an'ilay photocopie ny karapanondro dia nahazo izy an'ilay attestation de non inscription ao amin'ny liste électorale fa rehefa nandeha nakany amin'ny tribunal izy angataka ilay ordonnance zavatra vao nitranga vao tsy ela tanatin'ity herinandro ity zany dia na dia adina hoe fa mieritreritra hifidy an'izy ianao sisa mbola tsy niteny akory le olona fa dia hoe vonona ny hifidy satria zava-dehibe ny zoko hifidy dia ny valiny dia hoe efa tapitra fa tsy mandray intsony mandoana le tranga-javatra ohatr'izay mihitsy zany le tiako hisariana saintsika ny atokantrano hoe azontsika hitondrana ny fitarainana eny anivon'ilay Govelec ny antokotiko Madagasikara eny amin'ny QG Bel Air. Ya. Momba le fanoloana sy fokotany sy ny fampidirana olona ao anaty lisitra manahoana ny fahitany ady an'io satria be dia be tokoa ny ahany mikasika an'izay amin'izao fotoana izao. Ny resaka fisokafana amin'ity fanomezana ordonnance ty dia mifandraika mihitsy amin'ny fanoloana ny lehiben'ny fokotany. Satria ny lehiben'ny fokotany teo aloha tsy napiditra maro ny tsy nampidiriny zany tao anatin'io de rehefa avy eo zao zany lehiben'ny fokotany vaovao afaka zany manome hoe certificat de zany nge ny manahirana amin'ilay tokony zay ny hoe tsy maintsy manana ny parti politique amin'ny fanaraha-maso rehetrarehetra indrindra ny hoe iza le olona sao de olona tsy eo amin'ny fokotany lay mahazo certificat de résidence satria ny any amin'ny fitsarana tompoko dia tsy mahafantatra hoe tena mipetraka na tsy mipetraka ao amin'io fokotany io le olona rehefa mitondra certificat de résidence de tena mipetraka ao izy zay. Fa izy tsy eo ambony latabatra izy tsy manara-maso any zany manahirana io fa io zany tena ny parti politika ny tena tokony tsy maintsy manara-maso akaiky an'io ary zay ny teneniko hoe na amin'ny andro ny fifidianana arany de tokony hanara-maso mihitsy hoe sao de misy olona mandeha mifidy ao de hitanao miariary zao fa olona andian'olona tsy avy eo amin'ny fokotany de izay zavatra zay zany no anna satria manahirana nge fa misy feo mandeha be dia be amin'ny fanangonana fotokopiana karapanondro fotokopiana karapifidianana zay tsy fantatra hoe inona ny antony angoronana an'ireny de zay zavatra manahirana eto Madagasikara tompoko amin'ny lalàna de tsotra ihany ny atsika eto na misy 50 omby aza vonoina isan'andro anaty aboatoara 5 zany any amin'ny 700 any ny fa reo tsisy alatra anaray ary ara-dalàna daholo ny taratasin'ireo eto Madagasikara zany tsy ny leo amin'ny aboatoara zany tsy mitondra mihitsy ty tsy ara-dalàna ohatr'izay le amin'ny fifidianana tsy raha fehezina zany dia mila mailo ary mila miray ina ny rehetrarehetra fa nyresaka an'izay ady teo amahariparanantsika nyty tapany voalohany ty namana Lilira Faralahy dia vao alohan'ny anodinantsika ny fandaharana dia nisy nyantso teo mampafantatra tranga
ataontsika conditionnel ihany le izy satria antso entina anerana moa zany hoe tsy lavitra antsika eto amin'ny MBS eto amin'ny toerana vatsika ny fandiana fandarana hoe misy olona manangona sahady karapanondro sy lisy kara-pifidianana araka ny tatitra izay voaray dia mbola tsy maintsy anaty ady mikasika an'izany moa ny mpanao gazety mazava ho azy fa zay zany le tenen'ny vahinintsika teo hoe misy an'izay tranga izay ary tena mila mailo ary tena mila mirahina ao anatina manalilia. Ya, isaorana be deaibe ada ny vahiny teto mialohan'ny anakatona antsika an'ity tapany voalohany ity dia isika ny tokantrano ihany koa mety manana fanontaniana manitikitika mahakasika ny hoe inona ny tsara ho fantatra, mety misy zavatra tonga ao an-tsainareo ary le ohatra izao tahaka ny ahoana ary aroantsika ny fananana vahiny tahaka itony ny laharana findainay mirahavavy efa io raha teo dia afaka manoratra aminay nareo afaka mifampiantso tsika dia ezahana ny ampiditra an'ireny etaetantsika rehetra ireny ato anaty fandarana mba tena hamaly izay etaeta sy ny manitikitika antsika rehetra ny fisian'ity fandarana sahilasy zao ty. Mankasitraka Iada. Dia mankasitraka anareo amin'ny fanasana ary dia manentana ny vahoaka ihany ifanometanana zany amin'ny mba ahafahan'ity fifidianan'ity zotra araka ny tokony mifametanantsika amin'ny toromarika rehetrarehetra mifametanantsika amin'izay hevitra rehetrarehetra fantatry nareo fa mety manitikitika ny sainareo sy mety hoe ilana fanazavana bebe kokoa ary dia manao veloma mahafinaritra anareo. Tonga ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fandarana isika araka ny nampanantenaina dia eto isika dia iresaka lalindalina mahakasika ny commune urbaine sy ny manodidina azy. Commune urbaine Antananarivo raha ny marina kokoa ny tena ho resantsika fa mialohan'izay miresaka commune urbaine tsika tsy azontsika hodiana tsy jerena angamba ny fisian'ireo candidat hilatsaka eto Antananarivo renivohitra ary anisan'izany ny prailisitra aminay mirahavavy dia ny candidat Tojo Ravalomanana laharana fahaefatra izay mazava loatra atolotry ny antoko-tiako Madagasikara fa toana ny vovonana firaisankina manamarina an'izany moa ny fisian'ireo mpanolontsaina avy amin'ireo antoko politika mitambatra ao anatin'ity vondrona iombonan'ny antoko maromaro ny firaisankina ity zany ka tehiteny ihany Clément Sarary-Nirina hoe ny tena zavatra mampiavaka sy mahafinaritra amin'ity candidat antsika Tojo Ravalomanana ity dia ny hoe tsy mainka amin'ilay izarazara zavatra ino moa zany fomba fisaina nefa niainga avy any amin'ny président Marc Ravalomanana mihitsy ny hoe tsy manome trondro fa manome fintany ary izay ny tena mahafinaritra hoe tsy hoe tambazana ho zaraina zavatra ny olona na omenao zavatra tao mamirapiratra androany fa tena hoe lay fianoana ny tena feon'ny vahoaka marina tsy lay slogan resahana fotsiny fa tena mandeha manapirofo an'izany hoe tamin'ity herinandro ity ny candidat Tojo Ravalomanana laharana fahaefatra Clément Sarary-Nirina dia tena afaka nitafatafa tamin'ny mpivarotra, nitafatafa tamin'ny mpitatitra, nitafatafa tamin'ny karazan'olona maro be raha tsy diso ny alarobia izy ireo dia tena miboribory tany fahatelo niaraka tamin'ireo candidat mpanolontsaina sy ny solombavam-bahoaka izay tena zava-dehibe tokoa ny fananana an'ireo ray aman-dreny izay mitarika ny distrika tsirairay avy ireo dia torak'izany ihany koa ny alakamisy teo izy ireo dia tonga teny amin'ny boribory tany faharoa ny candidat Tojo Ravalomanana sy ny ekipa niainy etaeta rehefa miresaka boribory tany faharoa moa isika tsy afaka miala amin'ny mpivarotra sy ny sisa fa indrindra ihany koa ny mpianatra izay tena anisany mameno an'iny tanàna iny Ambohipo, Ambolikandrina sy ny manodidina entina ilazana Clémence hoe tsy zavatra tsapatsapa na kisendrasendra ity fa tena hoe inona le ilaina dia miaino dia mifanaraka amin'izay ny zavatra havaly an'ireny olona ireny ka fony teny ihany sady ampidirako ny tena iresantsika misimisy kokoa mahakasika ny commune urbaine Antananarivo. Piko kely fotsiny na manalilira faralava sitraka ao tao anatin'ilay fifampiresahana resadresaka tiadinika ny rahan'ny candidat Tojo Ravalomanana niaraka tamin'ireo mpivarotra dia nisongadina be tao anatin'ny zavatra nitenen'ireo mpivarotra ilay hoe ampijalian'ny fivondronana izahay ary dia avy hatrany moa ny candidat dia niteny hoe hojerena ny mikasika an'izay rehefa tonga somatsara moa zany eo amin'izany toerana izany ary ino moa efa ndresantsika ary amafisitsika etona fa ny candidat Tojo Ravalomanana efa niteny foana ihany koa hoe mila miara-mientana, mila miaraka fa tsy hoe rehefa tonga amin'ny toerana vao hoe na sakaiza mpandresy fa zao aloha dia efa mila miara-mientana mba hahazahoana ny fandresena satria ny fahazahoana ny fandresena no ahafahana mama an'ireny etaeta izay nabosaka ireo mpivarotra, nabosaka ireo karazan'olona ndresanao teo na manalira faralahy tamin'ny candidat ho ben'ny tanàna Tojo Ravalomanana.
Fa iverina tao amin'ny commune urbaine tsika tombony foana hoe any mahay ataonay amin'ny rahavavy mampanolontsaina efa teo alohanay dia raha sitrako Clémence andeo hoe resaka teti-bolo sika vetivety aloha teti-bolo any commune urbaine Antananarivo tsara moa hoe mba fantatsika ny ady volan'ny commune izay foana le olana mitazana eny ivelany ny olona dia tsy mahalala inona ny zava-misy eo anivon'ny commune fotsiny zany tiako hazavaina hoe misy ilay atao hoe budget primitif iny zany ilay volavolana teti-bola hoentina miasa mandritra ny taona iray manontolo any amin'ny faraparan'ny taona dia rehefa mipaika ny volana janoary eo dia miditra amin'ilay atao hoe compte administratif hijerevana an'izay mety hoe ambom-bava ny taona lasa ary dia iny indray no mitsofoka avy eo any amin'ny rectificatif zany ho ampidirana izay ambom-bava na ny tahaka izany. Ny tiako lazaina ao anatin'izay dia hoe iresaka fitantanam-bola sika ranon-java-misy aloha tsy hoe manome chiffre tena exact izahay fa manodidina ataoko eo amin'ny 80 hatramin'ny 100 lavitrisy ariary eo raha ny lôjika ny tokony ho vola miditra eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo. Ny zava-misy ny zavatra tena nitranga dia izao hoe ny taona 2024 raha miresaka an'izany tsika dia 29 milliards na 920 lavitrisa no réalisé. Izay zany no tratra tao anatin'ilay izy. Ny taona 2023 40 milliards na 40 lavitrisa no réalisé tao anatin'izay teti-bola izay. Tehiteny aho hoe ny karaha mampiasa fotsiny eny Clémence Ranirina no efa 28 milliards dia ho gaga ve tsika zany raha toa tsy nihodina ny commune tao anatin'izay 5 taona izay nitantanany teo anivon'ny ataoko hoe fomba ny fitondrana an'ity commune ity te hanontany anao koa hoe tsika mahita ny zava-nisy tao inona zany ny tena fototra nahatonga an'ireo hoe tena ambany be tsy any amin'ny tokony ho izy ny tena vola miditra ao anivon'ny commune antony tsy nahafahana nampandroso mihitsy. Io moa mazava ho azy na manalilira faralahy dia resaka tsara tantana, resaka fitantanana. Rehefa tsara tantana ny fitantanana ny tanàna dia mazava ho azy mirindra tsara n'izany fampidiram-bola izany ary tsy tokony ho arak'ilay niteneninao teo le hoe tamin'ny 2024 tokoa dia zara raha ny 920 milliards ariary ny vola tafiditra tao anatin'ny kitapobolan'ny commune dia nefa ny 420 milliards ariary ka raha mampiasa zany hoe raha nisy dia nisy zany 1 milliard ariary na 1 lavitrisa ariary no afaka nahiliky ny commune natanterahana asa nefa ny ireo asa miandry sy asa tokony ho tanterahana dia maro be raha tsy resaka fotsiny tsika hoe ny resaka fanamboarana ny lalana sy ny samihafa izay andrasantsika vahoaka ao anatin'ilay hoe redevabilité na tamberina ndraikitra zany andrasana ny commune Antananarivo renivohitra dia tsy tanteraka mihitsy zany zay satria zara raha nisy ilay vola dia araka ny teneniko teo hoe tsy tsara tantana zany, tsy nisy ilay tsara tantana raha tsy tantana ny volan'ny commune nisy ampahany be dia be tamin'izany volan'ny commune izany ary izany na tonga antsika na manalely ny joro ny tabataba ary tonga hatrany amin'ny fitorianantsika tamin'izany fotoana misy ampahany be dia be na ilika tany amin'ireo société municipale indrindrindrindra moa SMGD dia lasa sahirana zany sahirana ho azy ilay commune satria rano manontolo amin'ilay vola raha niditra taloha mbola atao hoe sahirana ihany ilay commune maika moa fa mbola nisy fizarazarana dia vao maika tsapantsika vahoaka zany ary hitantsika tao anatin'ny 5 taona hoe tena tsy tafavoaka ilay tanàna Antananarivo loto ve ny tsy hita teto lalana tsy vita ve ny tsy hita teto canal lakan-drano tsy voasikotra ve ny tsy hita teto zany rehetrarehetra zany vokatra izay raha tsy faratsiny ny fitantanana teo anivon'ny tanàna Antananarivo izay ka tena ilaina be mihitsy zany fanovana zany amin'ny isin'ny mandat manaraka zany miandrandran' zany ny vahoaka Antananarivo na mana lira faralahy ary manantenany zany ihany koa ao anatiny izao fiatrehana ny fifidianana manaraka izao. Ary dia voalazanao tao anatin'izay moa fa fanovana sy fanantenana zany no ataoko hoe teny-droa lehibe manamarika nyity firotsahantsika ho vidiana ity Clémence Ranirina. Amerina tantara kely fotsiny nisy fotoana ihany nitantanana Andriamatoa na Itobokilahy PDS Ramanambitana nanamarika be iny Clémence Ranirina satria tadidiko tsara telo volana monja tao aorian'ny tantanany dia misy zavatra niova tao satria tsy nandalo tany amin'ireo société municipale ilay vola fa notakiana mivantana ny volan-tsena tamin'izany. Nisy mpanolo-tsaina tadiditsika tsara ny tabataba ny laza fa tsy ankasitraha ampivarotra io fitakiana vola mivantana indray fa avereno amin'ny karta sy ny sisa fa ny vokatra hitan'ny maso miharihary aloha dia
tena niditra tsara ny volan'ny commune tamin'ny alalan'ny tsena zany no tiako tenenina amin'io rehefa nitakiana sy nalomby vantana teny anivon'ny commune le izy mampieritreritra ihany satria tia mpanolontsaina ity tamin'izany fotoana izany Clémence Ararynirina tsara homariana fa filohan'ny commissionna ny tsara tantana ny bonne gouvernance mahagaga fa dia mahita hoe ny fidiran'ny vola eo anivon'ny commune indray no tsy mety fa mila averina amin'ilay carte sy ny sisa entiko ilazana hoe tsika no mandray fehiteny ny tokantrano any hoe tsara tantana sa ratsy tantan'ilay commune avelako eo ny amin'iny fa anisan'ny resahanao teo ny resaka fako ary tena io zany tena mampiorokoditra io misy karazana horonan-tsary zay nataon'ny ekipa communication ny candidat Tojo Ravalomanana misy fotoana mety mbola ho jerentsika ato anaty fandarana izy io Clémence Ararynirina fa tena hoe lasa firavaka Antananarivo ny fako lasa renivohitra maloto indrindra eto Afrika Antananarivo dia iresaka kely satria tsy maintsy miresaka n'ilay tao hoe société municipale d'assainissement na ny SMA sika rehefa miresaka fako ary tsy indre mandeha tsy indroa tsy telo anie no hitantsika reny korotana samihafa reny ny amin'ny grève satria tsy mandray ny karamany izy ireo tsaroko tsara nisy fotoana 3 volana misesy tsy nandray afa-tsy fantatro atsasa-karama sa firy izy ireo rehefa migrève nefa rehefa avy eo dia be dia be ny voaroka sy ny sisa dia inona moa zavatra nitranga anisan'ny nametraka an'ity fanontaniana ity tao amin'ny filakevitra hoe fa inona no mahatara foana ny karamandreo mpiasan'ny SMA reo satria rehefa tsy voalony karamany normal be raha tsy voalony fako ny valiteny azoko tamin'izany ary averiko eto satria tsaroko tsara mihitsy ilay izy dia ny hoe misy vola anankiroa zany tokony andeha ampihodina an'izay fandroafana fako izay ny anankiray dia latao hoe ROM na ilay hoe redevance sur les ordures ménagères ny anankiray dia le REU na ilay atao hoe redevance sur les eaux usées dia ny zava-misy zany dia izao ilay ROM mirotsaka mivantana atao amin'ny commune ary ny vola azo amin'iny zany ho izy ireo raha ny fanazavana tamin'izany dia hoentina andoavana ny solika ireo camion rehetrarehetra mitatitra ny fako na ny location ny camion tsy fantatro sy ny sisa fa ny karamany mpiasa kosa izy dia amin'ny alalan'le REU izay tsy mirotsaka mivantana aty amin'ny commune fa arotsaky ny olona any amin'ny Jirama ny Jirama no manao paiement tamin'izany moa zany nisy mifaniliana rihatra hoe matotary io dia satria ny avy any amin'ny Jirama no tsy tonga ka tsy voalony karama mpiasa fa iverina ao amin'le ROM nahoana dia manazava foana ny hoe tsy voaroaka ny fako satria nahoana any anatin'ilay IFPB na ilay etra aloha amin'ny trano zany no ahafahana maka n'ity ROM ity tamin'izany fotoana izany tena nampitabataba satria niakatra hatrany amin'ny 4,900 tsisy tsy niresaka an'izy ity dia tsy ho gaga tsika raha toa ka tsy nalo ilay olona anisan'ny ady mafy tamin'iny ianao dia tiako iverenantsika kely inona moa ny tantaran'iny resaka etra iny tamin'ireny fotoana ireny. Ny resaka etra tsara mafisina ary azavaina ho an'ny mpanaraka ny fandarantsika hoe fanapahan-kevitra noraisin'ny mpitantana samirery ny fampiakarana avo be an'ilay etra le nitenenina teo hoe mahery ny 4,900 iny ny tabatabentsika na manalilira faralava aleo andalo eto amin'ny conseil municipal ho tapahana eto mihitsy ny sosikevitra mikasika ny fampiakarana ny etra fa dia tonga dia tolo-kevitra avy any amin'ny mpanatanteraka le izy dia zay moa zany no nahatonga an'iny zany hoe tsy nangalana ny hevitra ny mpanolontsaina hoe ho ampiakarintsika 400 ilay izy fa dia hoe io ny tolo-kevitra na nareo manao eny na nareo manao tsia zay koa moa no nahazatra tao anatin'ny filan-kevitra ataoko hoe fahinana dia voaingana aritsika ny tao dia zay le hoe na manaiky nareo na mandà ao anatin'izay zavatra arosin'ny mpanatanteraka izay rehefa nampiakarina avo be le etra dia ny mazava ho azy tsy nety nandohitra ny akamaroan'ny olona ary tonga tany amin'ilay tranga andresahanao teo hoe lasa sahirana ho azy ilay SMA izay mietehatra amin'ilay vola azo amin'ny alalan'ny ROM ahafahana mampihodina an'izany orinasa izany ahafahana manala ny fako ara-potoana eto amin'ny tanàn'Antananarivo dia sahirana mazava ho azy fa ny mampalahelo ao anatin'ilay izy dia hoe ilay tale jeneraly ny SMA dia tsy sasatra no miteny rehefa raha antaniny mpanao gazety mitaraina moa zany hoe ka satria tsy nambany ilay fampidiran-ketra dia lasa sahirana izahay fa tsy nanao interpellation na hoe niantsony teo anivon'ny tanàn'Antananarivo hoe ahitsio le resaka etra ahatonga ny olona mba handohetra ahatonga anay afaka miasa manala ra-potoana n'ilay fako izay mampimenimenina ny olona ihany koa fa dia navela teny ary mampalahelo tao anatin'ilay izy dia lasa rotaona mahery akory ary no nitrangany zany zava-nisy zany dia tsy nisy mihitsy fandraisana andraikitra hany ka lasa tany anaty tany amin'ny gouvernemanta no lasa nanao opération coup de poing nentina nanampiana ilay tanàn'Antananarivo
Ary tamin'izany moa efa andresana foana zany namana le hira faralahy hoe tsy tokony hisalovana ny asan'ny commune ny any amin'ny gouvernement sy ny any amin'ny mpanatanteraka any ambony any fa avelao le commune anao ny asany ka rehefa tsy mahavita izy de tokony mandeha ny fanaraha-maso ny fitatana ara-bola sy ny sisa izay tokony atao mikasika an'izany satria manjary lasa ohatran'ny hoe arovana foana zany ilay rakofana foana moa zany takonana foana le tsy fahaiza mitantana le mpitantana tamin'izany fotoana fa de inony rahantsika nahita iny moa le izy dia io tsy lavitra antsika eto lasa nanariana ny fakony ny efa rany ary tena ny avosa be ary de tena niteraka resabe tena mitambajotra mihitsy le nandompona fotsy mena maitso an'ilay faritra izay nanatobiana ny fako tsy lavitra ny toerana misy atsika eto ny tena tiana iaviana ao anatin'izay de hoe memeniny izay mpanolotsaina tao anatin'ny taona maro mikasika ny etra tsy nisy fandraisana andraikitra fa rehefa hiala am'izay zahay ao anatin'ilay toerana maha olom-boafidy de iny voamodina latsaka ilay fanapahan-kevitra amerina am'laoniny ilay etra raha zay ny azo ilazana azy satria tena lombolombo ilay famerenana am'laoniny mihitsy le resaka degrièvement raha zay ny azo ilazana azy namana lilira faralahy satria raha 7 arivo ny etran'ilay olona tamin'ny fotoana tsy nisy iny ilay fampakarana maherin'ny 4 arivo isan-jato dia natao 2 alina ariary ilay etra zany zany hoe io le nitakitsika tao anatin'izay fotoana lavabe zay hoe avereno am'laoniny na farafarasy na apekaro araka ny voasoratra ao anatin'ny code général des impôts fa ninina ny tapenana ny sofina de rehefa avy rehefa nanao an'ilay fanitsina de niaraka ihany anie tamin'ny sampandrarany etra tao anatin'izay ao anatin'le famolavolana an'ilay izy itenenana zany hoe aikay marina aikay tsara ny tolo-kevitra zay netitsika mpanolotsaina nosoketaina ho mpanohitra tao anatin'izay fotoana lavabe zay atsipy foana ihany ny tenina de efa tsy ao anaty fempo-tom-piasana ary tsika fa le Asoam-ponin'Antananarivo sy ny Asoan-tanàn'Antananarivo ny tena tanjona ao anatin'izany rehetra izany mino aho fa efa anisany ohatran'ny miaina ao anaty commune koa ianareo amin'ity tapany faharoa amin'ny fandarana ity malala ny Atsipiriany hatreo ihany koa manao nakatona antsika n'ity tapany faharoa ity Clémence Rarinirina verinetindray tsika aorianan'ny faingo kely. Ao anatin'ity tapany fahatelo ity tsika araky ny efa fantatrareo iresaka an'ireo vaovao malaza indrindra ireo vaovao miparitaka eny amin'ny tambajotra tserasera de amin'ity indray mandeha ity de hifantoka manontolo amin'ny resaka taxi moto ny resaka ifampiresahana esilily eto satria de misy hatrany ary nisy tao anatin'ny 2 herinandro ny vaovao inina ely mikasika ny hoe ny candidat Tojo Ravalomanana izay toanako za Clémence Rarinirina filohan'ny fikambanan'ny taxiville dia mihevitra ny hanafoana ny taxi moto zay zany no ininy ireo compte fako aparitaka tao anatin'izay fotoana lavalava zay araka andresahako teo dia sary zay foana moa le izy namana lira faralahy sary izay nalaina tsy anatina contexte zany hoe avoaka am'le contexte anangalana le sary no aparitaka entina ilazana n'izany vaovao diso vaovao lainga vaovao entina andotona anay candidat ao anatin'ity fifidianana ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ity namana lily. Resaka taxi moto sika de tsy maintsy ilaza tantara ihany Clémence hoe zao mantsy ny fandehan'io an'izay naraka tsara tany amin'ny volana aogositra 2024 anie no efa nentina teo anivon'ny filan-kevitra zany taxi moto zany 770 aminay niara-nandaha hoe tsy mety ny anaovana ny taxi moto eto Antananarivo renivohitra magaga fa mbola naverina nalefa indray izy io eritaona teo aoriana volana aogositra 2024 ny valiny mbola tsia ihany tsy lany le izy raha volana monja tao aorianan'io de nilazaina tamin'izany fotoana zany misy ilay atao hoe vide juridika na ny tsy fisiany fifampifehezana sy ny fampanarahan-dalàna n'ity seritra ity de naverina fanotelony indray izany zavatra izany ny septambra 2024 ary de eo moa zany le fomba fanao mahazatra hoe natao zay nampandaniana azy letrezana ho iny fiteninay zay nahita sy ny aina tao anatin'iny fempo-tom-piasana teo aloha teo iny eto fotsiny ihany ianao fanamariana kely Clémence Rarinirina mialohan'ny amerenako aminao le fitenenana hoe rehefa nandeha ty resaka fampianana ny hetra tamin'ny fiafaran'ny fempo-tom-piasantsika teo ty de anisany nitabataba mafy mihitsy ny mpanolotsaina anankiray ny laza hoe kilalaon-jaza nga izy ty ka efa misy fanapahan-kevitra irosoana de maninona miverenana dinihana de mametra-panontaniana hoe tamin'ity taxi moto ty intelo naverina magaga fa tsy nanan-kambary zany mpanolotsaina zany de amafiziko foana ihany hoe zay mpanolotsaina tena izy jerena tsara zay candidat tena izy tena mpandroso fidina fa raharabe ny famitapitaka tahaka izay zavatra nresahako teo hoe amboarina arak'izay itiavana azy le izy ka rehefa izy no misioka de voromanga fa ny olo-kafa rehetra vorondolo avokoa Clémence Rarinirina. Amafisiko ilay teneniko teo namana le lira faralahy hoe lainga le vaovao satria tsy mbola niteny
ny candidat Tojo Ravalomanana hoe anafoana ny taxi moto. Tsy niteny an'izany mihitsy izy, mifanohitra amin'izany ary no efa niparitaka tany anatin'ny tambajotra dia ny filazany fa hoe hijerena ny andaminana an'izany sehatra izany. Anamafisako an'ilay hoe lainga vaovao, diso inina hely entina andotoana sy anaratsiana, fa io moa araka ilay fandresantsika foana hoe tsika enjehana vao maika mamiratra ao anatin'izay. Iverenako kely ilay historika andresahanao teo na manalelira faralahy satria zava-dehibe tokoa ny famerenana ny tantara. Rehefa nisy ny fampandaniana nanaovana letrezana an'izany resaka délibération momba ny taxi moto zany dia izao no nampanantenaina tamintsika ihany koa hoe atsangana ny vomiera, amolavola ny réglementation na ny fampanarahan-dalàna an'izany resaka taxi moto zany. 2022 ny fotoana tamin'izany fotoana, 424 tsika ankehitriny, 2 taona angarangidina, tsy vita ny ben'ny tanàna IRK, tsy vita ny ireo PDS IRK ny namolavola réglementation mikasika ny taxi moto tao anatin'izay fempotoana lavabe izay. Ka hitenenana amin'izany hoe ny ben'ny tanàna tamin'izany raha ny aiky teo anatrehan'ny mpanolontsaina satria nisy mpanolontsaina anankiray izay isan'ny tena naprisika an'ity taxi moto ity, nametraka fanontaniana ary somary tezitra mihitsy fa maninona ny tsy ataonareo foana ilay réglementation. Dia namalina ilay ben'ny tanàna tamin'izay dia hoe misy tsinona ilay arrêté ministériel en 74 dia mbola io no manahirana kely anay. Dia ny fanontaniako tsotra na manalelira faralahy any ny volomboasary ny any amin'ny Assemblée nationale, any ny volomboasary ny maro anisa any amin'ny Sénat, any ny volomboasary daholo ny fitantanana any amin'ny ministera maro samihafa. Ka inona ny antony tsy nikitihana amin'izany na ahafahana nanatanteraka an'ilay fampanantenana fa anao an'ilay réglementation tao anatiny 2 taona angarangidina ho iaho teo tsy vitan-dry zareo zany tao anatin'izay fempotoana izay. Ka vokatr'izay dia inona no mitranga? Gaboraraka ilay resaka fitaterana amin'ny taxi moto. Gaboraraka tanteraka satria lasa manao an'ilay izy daholo na adala na endry ary mahatsapa sy mahita an'izany angambany isika rehetra manaraka an'izao fandaharana izao. Tsy misy ny permis, tsy misy ny licence, tsy misy ny fampiofanana, tsy misy ny visite technique ary indrindrindrindra tsy misy ny assurance amin'ny mampitatitra. Dia izay ilay zavatra misy dia mampalahelo zany ao anatin'izay misy indray ny sary miparitaka any amin'ny tambajotra satria ho avy ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina dia aleo tsoriny ny amakitsika anazy atao fitaovana indray ve ilay taxi moto ka entina hisehosehoana hoe izao candidat ity no andeha hamahan'ilay olana satria misy candidat anankiray tokoa niaraka nakasary tamin'ireo taxi moto ary ny teny hoe iroso amin'ny fandaminana famahana olana. Dia amafisiko ilay teniko teo hoe ben'ny tanàna iray, PDS IRK anankiroa tsy nahavita namahan'ilay olana. Inona kay no ataon'izany mpitantana izany? Raha toa izy ka hitafaverina ao amin'izany toerana izany izay tsy inoko, rapitso hoe andeha andamina n'izany sehatra izany ka aleo tsy fitahana ny vahoaka. Ary ao anatin'izay dia misy sary hoe reto ilay mpitarika ny taxi moto miaraka maka sary aminy dia zato te hitenina manalelira faralahy satria tsika eto tsy mitory tsy misy pirofo. Ireo mpitarika ny taxi moto ireo ao anatin'ilay VMTN manapirofo an'izany ny sary dia nanakana ny hetsika fotsy tery Andranomebevava, tery amin'ny lalana Akorondrano tamin'izany fotoana ary ny teny mihitsy hoe tsy ekenay ny fidiranareo ao anatin'ny hetsika fotsy eny amin'ny 13 Mai. Ny tiako hiaviana dia izao hoe juste tao aoriana nanaovany an'izay fanambarana izay dia menimenina ireo taxi moto hoe tsy nahazo vola izay nefa n'izay nitaritaritana anakary anakana hetsika nitaritaritana anakary. Ka fotoana angamba izao hitenenana amin'ireo taxi moto tongava saina sao iverina indray ny fahiny ka ho ataon'ny olona fitaovana politika satria nareo ihany tamin'ireny no nitaraina hoe tsy nomena vola akory zahay ka tsy te hiditra ntsony amin'io resaka fanakatsakana hetsika io tamin'izany fotoana izany. Ka tsara ihany angamba na manalelira faralahy iverenana amin'izany tantara izany mba ahafahana manazava ny sain'ny vahoaka n'Antananarivo mikasika an'izay. Marina dia marina ny zavatra resanao teo Clémence ary izay ny teneniko hoe aleo ny tena marina foana no jereny. Anisan'ny fiteniny eto anivon'ny antoko-tiako Madagasikara ary tena mahafinaritra ahy ilay hoe mahay, mahalala, mahavita. Eto izany izao ny zavatra misy dia izao. Raha ny etỳ amin'ny lisitra ny candidat Tojo Ravalomanana lalana faha-efatra fotsiny resantsika dia tombony ngeza be ny fahaizana satria ny teneniko foana iny azon'ny vaniko lakana satria efa nisy ray aman-dreny izay efa nanana traikefa be dia be tamin'izany fitantanana ny tanàna izany teo alohan'izay. Mahay koa ary mahalala satria nahoana
raha isika fotsiny zao nresaka Clémence mpanolo-tsaina tsika fa mpanolo-tsaina nahita ny aty vilany ary afaka manolo-tsaina tsara ny amin'izay tena zavatra andrasan'ny mponina Antananarivo amin'izay ho ben'ny tanàna hitantana azy raha pitso ary rehefa sady mahay ny olona anankiray no miezaka nahalala mahafantatra ny zavatra rehetrarehetra dia azo antoka fa ahavita hitondra n'izany atao hoe fanovana sy fanantenana ho am-ponina Antananarivo izay efa tsy hita ho antenana intsony izany. Averiko ihany hoe ampy izay ny fotoanan'ny fampanantenana pôkaty Clémence Rarinirina firesahana zavatra tsy mari-pototra ary ny akotsina ny ohatr'izay hono teny malagasy lanikary satria firy taona moa ny teo no nanaovana ny zavatra rehetra izao ianao vao hiteny hoe hanao zavatra raha tonga eo ilay efa natao teo aloha dia ampy hitsarana hoe hatraiza ilay finiavana tena hitondra fanovana ho an'Antananarivo marina Clémence Rarinirina. Amaranako azy namana Lilira Faralahy dia tsotra. Antony anankiray tsy nahavitany nierika nandamina ny resaka taxi moto io dia ny finiavana nampiady ny taxi moto amin'ny taxi ville n'Antananarivo. Aloha tonga dia tsorina izay. Rehefa te hamahany olana io zany dia tokony telo tonta mihitsy no tokony miaraka ifampiresahana ao anatin'izay. Ao anatin'ny taxi moto, ao anatin'ny taxi ville, ary ao anatiny koa ny taxi be. Satria ireo taxi be ireo koa amin'izao tsika miteny izao dia mitaraina ny amin'ny inona, ny amin'ny fipetrahan'ny taxi moto eny amin'ny arehany zareo. Ary tena matezitra amin'ny zareo zany ary efa nanaovany zareo fitarainana tany amin'ny commune urbaine Antananarivo ary marina ny teninao ny candidat Tojo Ravalomanana, candidat mahay miaino ny vahoaka no everiko fa afaka mitondra an'izany vahaolana zany. Fa tsy hoe atao fotsiny ohatran'ilay candidat anankiray niresahana teo hoe atao entina fotsiny ambaboana fon'olona ilay fanambarana sy fampanantenana hoe alamina fotsiny nareo fa tsy jerena ao anatin'ny tena hoe lalina tsara ny fomba ahafahana mamaha an'izany olana izany. Hatreo koa ny fiarahantsika ary tamin'ity alina ity mankasitraka anao niaraka taminay hatramin'ny farany azy adinoina fa azonao atao tsara ny antso any amin'ny rahavavy raha misy hetaheta te haneo hevitra misy fanontaniana manitikitika anao tianao resahana atao anaty fandarantsika mametraka ny mandram-piona ho amin'ny manaraka indray.